ilay fanomezana tsara indrindra. Hiteraka ianao hoy ny anjely Gabriely tamin'i Maria. Fa ahoana? Nanontany teny ilay vehivavy hoe Tsy manambady aho. ho tonga aminao ny fanahy masina. Io zaza io dia Zanak'Andriamanitra. Nin'ilay anjely Maria. Sarotra tamin'i Josefa fofombadin'i Maria noho io tantara io, ka notsidihan'ny anjely koa izy. Tsy mandainga aminao i Maria, fa Andriamanitra no nifidy azy ho renin'ny zanany lahy. Jesosy no ataonao anaran'ny zaza. Volana maro ny lasa. Nandeha nankany Betlehema tanànany amin'i Josefa i Maria sy Josefa mba ho isaina. Taorian'ny ity lavitra ity dia tonga ny fotoana hiterahan'ny Maria. Fa tsy nisy toerana hipetrahan'izy ireo intsony anefa tao amin'ny hotely rehetra tao Betlehema. Toy izany no nahaterahan'ny Zanak'Andriamanitra tao an-tranon'omby. Nataony mafana tsara tanaty lambajaza ny zaza ka nampatoriany tao anaty finanam-bilona. Nomen'izy ireo ny anaran'i Jesosy izy. Tamin'io alina io dia nisy anjely niseho tamin'ny mpiandrondry teo amin'ny havoana akaikin'ny Betlehema. Vaovao mafaly hoy ny anjely tamin'izy ireo. Tonga ilay mpanjaka nampanantenan'Andriamanitra. Teraka androany ao Betlehema amin'ny Mpamonjy. Hahita zazakely matory ao anaty finanam-bilona ianareo. Tampoka teo dia nahita anjely marobe izy ireo ka nihira fideranan'Andriamanitra ireo anjely ireo nanao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra ny an-danitra, fiadanana ho an'izay tia azy ety an-tany. Rehefa lasa ireo anjely ireo dia nifampiresaka amin'ny mpiandrondry. Andao any Betlehema hijery izany isika, dia nandeha faingana izy ireo. Hitan'izy ireo nandry teo amin'ny finanam-bilona ny mpamonjy azy araka izay nolazain'ny anjely taminy. Rehefa nahitan'i Jesosy dia faly aok'izany reto mpiandrondry ka nideran'Andriamanitra ary nilaza tamin'ny olona rehetra izay hitany sy reny.